alohan'ny famakiana ny teny. Tompo ray masina indrindro, indrindra ny afalianay ankehitriny, ka mbola nivimbinao sy ny tantaninao ka tonga amin'izao toerana izao, hiaino indray ny teninao. Misaotra anao tompo nandritry ny herinandro iny, ka mbola nitantaninao izahay, nenao hery, nenao fahasalamana ka afaka nanatotosa somatsara ny asa sy adila manandraikitra izay efa nitolosaina indray teo anivon'ny tokantranonay sy ny fiainanay. Eny tompo ankehitriny raha tonga amin'izao toerana izao, amaky ny teninao ny mpanomponao dia mangataka ny fanahy masina, ampiteny ny lelan'izy ireo ary anazava ny saina tsirairay avy izay andraizany teninao izany amin'izao toerana izao, mba hiratra ny sainay, hafantaranay izay tena tianao ho ambadinay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy nanandratana izany bavaka izany, saotra tompo manalo. Amen. Hiaraka maksimo ny teny soratra masina tsika. Izany dia hitantsika ao amin'ny Isaia toko 5:30 andininy 4 ka hatramin'ny 7. Isaia toko 5:30 andininy 4 ka hatramin'ny 7. Lazao amin'izay rerakampo hoe mahereza aza matahotra, indro Andriamanitra reo avy mitondra famaliana dia ny famalian'Andriamanitra. Eny, izy tokoa no avy hamonjy anareo dia ampaharatona ny mason'ny jamba ary ampahaladinona ny sofin'ny marenina dia hitsambikina tahaka ny diaka ny mandringa ary ioby ny lehilahy mona fa hidodokana ny hevitra ny rano ary isireny-rano ny amin'ny tany karakaina. Ny alinalina ny tarehin-drano dia ho tonga fary tokoa ary ny tany mangetana ho loha-ranony boboky. Ny fonenana izay amitsahan'ny ambody dia ny volotara zozoro. Toizatsika ny famakiana ny teny arak'izay hitantsika amin'ny Jakoba toko 4 mitomboka amin'ny 1:voalohany ka hatramin'ny 5. Rehefa hitantsika dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny tsy mamety ny fizahatavan'olona. Ry rahalahitra, aoka tsy asiana fizahatavan'olona ny finoanareo ny tompontsika dia Jesosy Kristy tompony voninahitra. Fa raha misy olona miditra eo amin'ny sinagoganareo, misy peratra volamena amin'ny ratsan-tanany sady miakanjo tsara, ary mba miditra kosa izay olona malahelo miakanjo ratsy, hoa mijery miakanjo tsara ianareo ka manao hoe mipetraha eo amin'ny fitoerana aloha ianao, ary manao amin'ilay malahelo kosa hoe mitoera eroa ianao na mipetraha etsy amin'ny fitoeran-tongotro. Moa tsy miangatra va ianareo amin'izany ka efa mpitsara manan-kevidratsy, mianoa iry rahalahy malalaka. Tsy efa novidian'Andriamanitra va ny malahelo amin'izao fiainana izao, ho mpanan-karena amin'ny finoana sy